Alatsinainy fahatelo amby roapolo ny volana Martsa taona 2024. Evanjely masina nosoratan'ny Masindahy Joany nalaina tao amin'ny toko 9 ny andinin'ny voalohany hatramin'ny faraika ambin'ny folo, izay tsy nanota taminareo no aoka itorabato azy voalohany. Tamin'izany andro izany i Jesoa nakany tendrombohitra Oliva, fa noho ny maraina koa vao niverina tany an-tempolo izy ka nanantona azy ny vahoaka rehetra dia nipetraka nampianatra azy ireo izy. Ary nisy vehivavy anankiray azo nijangajanga nentin'ny mpanorandalana sy ny farisianina ka narosony teo afovoany. Dia hoy izy tamin'i Jesoa, ry mpampianatra, azo nijangajanga ity vehivavy ity, ary Moizy ao amin'ny lalàna dia nandidy antsika hitorabato ny olona toy izany. Fa ianao kosa ahoana hoy ianao? Izy no nanao izany dia ny akany fanahy azy mba hisy hiampangany azy. Fa i Jesoa kosa niondrika dia nanoratra tamin'ny ratsan-tanany teo amin'ny tany ry zareo amin'izany tsy nitsahatra fa mbola nanontany azy ihany. Ka nitraka izy dia nanao taminy hoe, izay tsy manam-pahotana aminareo no aoka hitorabato azy voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany. Fa ry zareo kosa noho nandre izany dia niatakataka tsirairay. Ny zokonjokony no loha lalana ka i Jesoa irery sisa nijanona sy ilay vehivavy teo afovoany. Izay vao nitraka i Jesoa ka nanao taminy hoe, raha vehivavy, aiza ry zareo izay niampanganao teo? Moa tsy nisy nanameloka anao va? Hoy izy, tsy nisy tompoko. Dia hoy Jesoa, izaho koa tsy hanameloka anao, mandehana ka aza manota intsony. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.